zany flankevitra gouvernement de ohatrany mahazatra zany fandaram-potoana de alefa aloha zany hoe fandanina ny organigramme zany sy ny attribution na ny rafitra zany any anatin'ny ministère any sy ny hoe tiany andraikitra ny ministère zao tiany andraikitra ny ministère zao iny zany nipetraka iny de akoatran'izay misy an'le hoe communication na adoption na texte réglementaire zany ataon'ny gouvernement ao anatin'ny flankevitra ny gouvernement de raha mijery an'le tatin'ny gouvernement de hoe faritany gouvernement zany hoe retina atao hoe autorité civile et militaire izay mila mametra-pelana raha ohatra ka ilatsaka amin'ny fifidianana be ny tanàna de nanao listra lava be mihitsy moa zareo hoe retina autorité politique de retina autorité civile retina autorité militaire zay zany listra lava be natao tao de avy eo am'izay eo ambany eo de misy soratra mazava manao hoe décret zany hoe nolanina tao anatin'ny flankevitra ny gouvernement zany décret portant création d'une commission spéciale pour la répartition du personnel et du patrimoine de l'ancienne commune urbaine d'Antananarivo. Inona ny dikan'izay ray zany aloha de tena efa nalevo ny gouvernement tanteraka le commune urbaine d'Antananarivo mbola mitambatra ity renivohitra ity efa l'ancienne commune urbaine ozy le commune urbaine teo aloha teto Antananarivo ozy ray zany zay faharoa manarakaraka izay de hoe nanapa-kevitra zany io didi-panjakana io atsangana ny vomiera manokana hizarazara zany ny mpiasan'ny commune ho alefa any anatin'le mairie d'arrondissement sy ho alefa any de takan'izany ihany koa ny fananany commune Antananarivo renivohitra inona ny dikan'izay de mbola mifanaraka am'le teniko teo aloha ihany hoe tsy raha iny le fitondram-panjakana zany misy grona miainga ange hoe ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra efa andalana hiparalysé an'le commune ray manontolo mihitsy hoe zay rehetrarehetra ny ozy le mpitondra teniny vao omaly nomaly migrevy ary manaiky an'ity ary miaraka manohitra an'ity fandanina miaraka manohitra an'ity fizarazarana ny tanàna Antananarivo ty nefa de ohatrany hoe amin'ny gouvernement zany de tsy miexiste zany amin'ny gouvernement de tsy misy zany fa ohatrany hoe ataovy eo zay ataonareo fa ny anay koa de ataonay ihany ny ataonay ohatra zay zany ny fihetsika sy an'le gouvernement hoe mitaraina eo nareo mitabadaba eo nareo menomenoina eo nareo fa misy mieno zay mihitsy ny fihetsika zany tian'le gouvernement nation tao anatiny zay hoe ny olona memena etsy mpiasan'ny commune Antananarivo zany inge tsy azonao negligena mihitsy na tiana na tsy tiana zany raha hatrany amin'ny 4 arivo ny mpiasan'ny commune na de 2 arivo fotsiny azy 10 isan-jato no manaiky azafady manaiky no mandany io volavolan-dalàna tsy volavolan-dalàna fa lasa lalàna moa le izy no mandany io lalàna io de adidinao satria zay no mampitondra fanjakana mieno an'le olona entiny izy mieno an'le olom-pirenena ao anatin'le firenena izy fa ny mahagaga zany amin'ity fitondram-panjakana ity ary tena hitako matetika mihitsy avelao ny olona imenomeno foana fa zay ataonay ihany no ataonay misy fihetsika ohatran'izay zany tianyty fitondram-panjakana ty aseho foana de io zao victime man'izay indray reto olona reto ohatran'izany no nitondrako teto ary nefa nahatonga mihitsy ireo le ataontsika hoe exportateur sy ny exploitant minier eo am'le sehatry ny petite mine netiko tanareo teto zay problème zay de mba nangataka fionana tamin'ny ministre Lalarsena Joëly Valérian satria izy moa no miandraikitra n'izay mine izay na ny arena kibony tany fa hatramin'ity ny androany de tsy mba nisy valiny zay fangatahana fionana izay hoe mba miofana zavana izay fa grave ange famonona n'le sehatra mihitsy ange ataonareo io de ohatran'izay zany zao de menomenina mpiasan'ny commune zany zao de tsisy mieno de zay rehetrarehetra menomenina eto amin'ity firenena ity misy marary mato menomenina fa tsy hoe fitiavana te menomenina am'le fitondram-panjakana fotsiny ary ninina koa motifany io menomenona io rehefa misy grona miakatra adidin'ny fitondram-panjakana mamahany zany problème zany fa ny ety amintsika ty zany fihetsiky le fitondram-panjakana de hoe ino antonareo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra tiany réplique anay tia mivalikafatra avany aminay tonga de fa zay mihitsy ny mametraka commission spéciale iza zao io commission spéciale io nefa efa mitsanga mivoaka zany ny décret tapahany conseil de gouvernement na flankevitry ny gouvernement iza ary io commission spéciale io tsy malala ninina le piasy tsy mbola menomenina hoe zay tsy manaiky an'io fampizarazarana na Antananarivo io de nefany zareo avy eo anivon'ny gouvernement ny valikavatra omeny iny ara fa ho zarazarainay ary io le nyteneniko anareo hoe mipotra ny nafeniny io le fa nahatonga antsika ny teny ary mbola pirofo ray indray zay hoe misy masika zany milatsaka avy am'le fitondram-panjakana naverimberina foana hoe tsy fampivakivakisana ny tanàna Antananarivo io hoe vao mainky azy io fampandrosony satria ny olona manko vao nijery ange de efa mahita hoe zarazaraina zany le capitale
le fakana tahaka be fatany an'le hoe tanànany Paris de zaraina arrondissement roapolo de manana maire daholo. Normal izy raha misy maire isaky ny arrondissement satria any tena justifié le hoe gestion de proximité. Ngeza be ngeza ny tanànany Paris zany ngeza be ngeza lavitra noho ny antsika Antananarivo renivohitra mitambatra ray manontolo ty. Zany hoe any tokoa zany raha ohatra hoe be ny tanàna ray ihany ny vidin'ny eran'ny Paris sarotra ny gérer an'le tanàna amin'ny Paris satria misy arrondissement roapolo na ny arrondissement ray fotsiny azy eto Antananarivo non arrondissement ray fotsiny azy any Paris efa niteneniko anareo zay mbola ngeza lavitra noho ny tanàna Antananarivo renivohitra miaraka. Zany hoe tsy justifié mihitsy zany le fakana tahaka be fahatany an'le hoe ka maninona moa Paris manao an'izay mety ko maninona tsika eto Antananarivo tsy mety. Mais non, tsy mitovy mihitsy ny ary tena tsy mitovy. Ray zay de faharoa manarakaraka izany de ity niteniteny ny olona tena fizarazarana ny tanàna Antananarivo mihitsy ty fa aleo amin'ny capitale anazy be ny tanàna anankiray ihany fa tsy zarazarana isaky ny arrondissement. De niaro tena teo niezaka nanamary tena teo le fitondram-panjakana fa zao ny didim-panjakana navoakany ihany no milaza hoe ndao arazarazaraina le piasy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fampizarazarana angeny dikan'izany inona no anazavana an'izany hafa ankoatran'izay. Fampizarazarana ny dikan'izany ary aza donona fa izay tenin'le olona menmenina zany tamin'ity raha resaka statut particulier na sata manokana Antananarivo ty de tena tsy nisy ny raisiny fitondram-panjakana en compte mihitsiny. Raha iresaka n'le resaka Paris niteneniko anareo teo vahoaka ny Paris fotsiny efa mitovy amin'ny total ny vahoaka ny Madagasikara ray manontolo. Zany hoe tsy misy comparaison azo atao ao amin'ireo anankiroa reny nefany de inina atao zany inina andeha ataontsika hoe inina anaovana forcine zany anaovana intersetra zany ao anatin'le raharaha zay no mahatonga atsika tena hoe te hamaky bantsilana nyty raharaha anankiray ty zany hoe de ho indifférence foana ve de ho tsy firarahina foana ve de ho fanaovana ny vahoaka ho bady foana ve zay ve ny valiten'ny fitondram-panjakana isaky ny misy zavatra ambara ato anatin'izay olana mitranga eto amin'ny firenena izay ka isaky mba misy olona mampakapeo eto amin'ity firenena ity nefa rehefa zohitsika hoy efa nazavaiko taminareo io manko mba tiako averina kely zany rehefa tena hozohitsika mikasika indrindra n'lay sata manokana zany mifehan'izay tanàna Antananarivo zay dia azafady tompoko le sata manokana mifehan'le tanàna Antananarivo zay dia mampametra-panontaniana mihitsiny zany ao aloha zany efa nazavaiko ihany moa izy ty fa somary avereniko azavaina indray zany mba azahoantsika tsara hoe zao angeny tsy mampitombona na mampitombona le raharaha le ao anatin'le sata zany de mametraka la commune urbaine d'Antananarivo zany est composée de 6 mairies d'arrondissement dont les ressorts territoriaux coïncident avec ceux des 6 districts de la préfecture de police d'Antananarivo. Zany ny commune Antananarivo renivohitra ozy de mirafitra ao anatin'ny fitambarany mairie d'arrondissement zany miisa enina eto Antananarivo. Zany hoe reo le délégué le arrondissement am'izao fotoana izao tantanany délégué d'arrondissement am'izao fotoana izao reo zany no zarazaraina ho karazana mairie d'arrondissement. Misy milaza ao anatin'io disposition générale zany mikasika ny sata manokana Antananarivo renivohitra miteny hoe les mairies d'arrondissement sont des communes urbaines de première catégorie à part entière et sont soumises aux règles applicables aux communes prévues par les lois et règlements en vigueur sous réserve de disposition de la présente loi. Ni mairie d'arrondissement ozy des communes urbaines de première catégorie à part entière. Zany commune ray manontolo mihitsiny zany ny mairie d'arrondissement. Ka ahoana moa zany ilazan'ny fitondram-panjakana fa hoe tsy fampizarazarana io commune anankiray zany lasa zarainao commune anankenina. De mbola misy commune ray miziriziry ry amboniny ary tsy hainao hoe inona zany ny tena antom-pisin'le commune anankiray mitaingina eo ambony eo io. Zay zany ny fantaniana tiako apetrako anatin'le izy hoe na hiteny fa zato fariva ary le tompony andraiky mpanjakana tsy fampizarazarana io hoe mais non à partir du moment anao miteny fa mairie d'arrondissement de commune urbaine de première catégorie à part entière de mitovy lanja am'le commune lehibe le lazainy zareo hoe ancienne commune urbaine d'Antananarivo io nge zany ilay mairie d'arrondissement satria
commune urbaine de première catégorie à part entière. Ary misy be ny tanàna isaky ny arrondissement eo sao tsika de mietrehitra hoe ka matoa mbola mivondronao anatin'ny commune urbaine Antananarivo daholo ihany de dikan'izay zany mbola ray ihany le tanàna. Mais non, ray le tanàna raha ohatra ka en théorie resahana ohatran'izao fa le izy ny tena marina. Ilay commune urbaine d'Antananarivo araky ny dikany araky ty lalàna ity de efa fivondronana commune maromaro. Zany hoe ny tena marina aza raha ny esprit ny constitution de communauté de commune zany ty tanàna n'Antananarivo ty. Ary zay angeny no saika anetsony an'le izy tany Ampendohana ny saika anetsony an'le commune urbaine Antananarivo naleviny io zany tany Ampendohana de nataony mihitsy hoe communauté urbaine, communauté d'Antananarivo renivohitra. Fa vokatry le fimenonana ny olona moa tamin'izany fotoana izany de modiny esorina zany le hoe communauté fa natao hoe commune urbaine ihany. Mais même la commune urbaine dont on parle nefa na de io commune urbaine resahana amin'ny endriny amin'izao fotoana izao araky io lalàna lany io aza de communauté ana commune satria fivondrona ny commune anakenina le mairie d'arrondissement enina zany hoe reo le arrondissement enina eto Antananarivo renivohitra. De izao le mametraka ny olana. Chaque mairie d'arrondissement est administrée par un organe délibérant dénommé conseil d'arrondissement et un organe exécutif dirigé par un maire d'arrondissement. Zany hoe azotsika tsara manko ny asarotra n'le raharaha zany eo. Les mairies d'arrondissement misa enina eto Antananarivo renivohitra de ho tantanana maire d'arrondissement amin'ny organe exécutif fa efana mpanatanteraka azy. Ary misy filan-kevitra ny arrondissement fa efana mpanapa-kevitra zany, mpanao lalàna zany, ohatrany hoe mpanapa-kevitra zany conseil délibérant. Zany hoe tena tanàna ray manontolo commune urbaine mihitsy zany. Zay zany isaky ny arrondissement de nefa koa le commune urbaine d'Antananarivo koa ange de mariako anareo tsara fa napetrany tsara ihany koa hoe sady dasoa aiza moa zany le izy vakiko aminareo manko le izy hoe la commune urbaine d'Antananarivo de mitovy tsisy valaka, tena mitovy tsisy valaka mihitsy hoe la commune urbaine d'Antananarivo est composée d'une assemblée délibérante et d'un organe exécutif dirigé par le maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Zany mitovy tsisy valaka zany am'le commune isaky ny arrondissement, le antsony hoe mairie d'arrondissement, le commune lehibe lasainy fa fitambarany le mairie d'arrondissement. De zao are io le fantaniko anareo foana samy voafidy élu au suffrage universel direct daholo na lehibe ny tanàna lehibe na lehibe ny tanàna isaky ny arrondissement. Izy ary nanaiko bakiony izy miala tsiny miala fondro kosa fa zay be ny tanàna. Za zany ohatra be ny tanàna lany tato amin'ny 4e arrondissement zay foana le ohatra teneniko anareo izy amlaza anareo fa anaiko bakiony le maire lehibe lany mitovy tsisy valaka amiko tamin'ny suffrage universel direct ihany koa za ray zay. Faharoa manarakaraka izany samy misy organe délibérant conseil d'arrondissement daholo na ny conseil inona moa zany fiantsony an'le anankiray conseil d'Antananarivo, conseil de la commune urbaine d'Antananarivo zany le am'le aty am'le maire ambony be zany le tsy hoe maire ambony be fa le fitambaran'le arrondissement misa enindreo zany anapa-kevitra am'izay ary inona no tapa-kevitra le conseil aty amin'ny arrondissement ho asino ho tanterahany le maire ny arrondissement de inona no tapa-kevitra sy zavatra hodiniany le conseil ny commune Antananarivo renivohitra ho asaina ho tanterahany le maire lehibe eo amin'le commune Antananarivo renivohitra. Aiza ny ressort territorial zay manko filaza, aiza zany mifetra ny fanapahana fetrany tanàna zany ho fanapahany lehibe ny tanàna lehibe. Satria za zany zao ohatra za ndray zany zao be ny tanàna lehibe maire ny Antananarivo renivohitra eo zany de lasa zany iresaka amin'ny maire ny 3e arrondissement ozy maire ny 3e arrondissement miala tsiny fa ato anatin'ny ressort territorial konge zao zavatra resahantsika zao inona ary zany ny fanapahana ho ataony le be ny tanàna eo ambony be ny tanàna le commune Antananarivo renivohitra mba misy afaka manazava an'izany ve ianareo. De iteny moa satria tao anatin'le lalàna moa zany de nataony hoe les compétences de la commune urbaine d'Antananarivo ont trait notamment sur la planification et la coordination en matière de transport, d'aménagement urbain et de développement économique.
fitaterana fanajariana ny eto andrenivohitra ary ny fampandrosoana raha toekarena pour le ressort de l'ensemble des 6 mairies d'arrondissement. Zany hoe ny fitaterana ny fanajariana ny eto andrenivohitra aménagement urbain, développement économique ny tanàna n'Antananarivo Ray Manontolo misy an'le arrondissement anakenina de anjana le maire lehibe de ho avy amin'izay zahako maire ty amin'le boriboritany faefatra de hiteny aho hoe kinona zany ny anjara transport atao anatin'ity tanànako ty atao anatin'ity 4e arrondissement zany be ny tanàna ato ty de tokony zany miandraikitra azy ko maninona ny anao miandraikitra azy de lasa amin'izay ny conflit de compétence tsy fakahitana ao anatin'io raharaha io ary ny zavatra aza tonoina de izao zany resaka conflit de compétence efa natsidiko anareo foana satria tsy mbola tena mazava tsara hoe inona ny andraikitra le commune Antananarivo renivohitra de inona ny andraikitra le mairie d'arrondissement fa ny tena pira ao anatin'io raharaha io ary tiako natsidika taminareo de le resaka hoe andeha ny fifidianana ianao zany aloha mandray ohatra zany eo anao be ny tanàna zany ilatsaka ianao zany be ny tanàna aty amin'ny arrondissement tsy maintsy ianao zany manangana ny ekipa anao satria ny voalazan'le lalàna de hoe scrutin de liste io zany hoe liste Ray Manontolo zany ianao zany mitarika an'le liste de rehefa lany amin'iny ianao de lasa be ny tanàna misy liste zany liste na conseiller miaraka aminao de raha ianao zany lany ka de arakaraka ny isambatonao ndray zany ny kotina ny isan'ny conseiller tafiditra ao anatin'le conseil d'arrondissement zay mifilazana azy conseil d'arrondissement ianao zany aloha raha be ny tanàna ty amin'ny arrondissement de fa mila ianao zany manao an'ny liste Ray Manontolo ohatran'izay daholo zany isaky ny arrondissement miisa enina raha ianao indray zany be ny tanàna irotsaka amin'le be ny tanàna lehibe le hoe be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra de tsy maintsy manana ny liste anao ianao aloha liste ma conseil municipal zany izay mipetraka manana ianao zany manao ianao zany tête de liste zany de raha lany ianao de lany maire de manaraka anao zany président conseil municipal de misy be ny misy conseiller zany nampanolo-tsaina miaraka aminao arakaraka ny isambato azonao ihany koa ny kotina zany an'izay isan'ny conseiller ho tafiditra ao anatin'ny conseil municipal izay fa zao ho an'le be ny tanàna te latsaka any amin'ny commune urbaine Antananarivo zany de tsy maintsy obligatoirement tsy maintsy mafia le mairie d'arrondissement miisa enina izy zany satria andao ary ty ary ny atao onjonjoko sasamire zany ilatsaka be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ohatra de za zany efa manana ny liste na conseiller za zany tsisy olo-patatro na ray aza milatsaka any amin'le mairie d'arrondissement tsisy candidat miaraka amiko any na ray azy tsisy ray liste amiko tsisy ray antoko amiko ahoana ny afahako migarantira fa ho afaka hitantana an'le tanàna n'Antananarivo ampilaminana za voafidym-bahoaka teto Antananarivo kanefany ny maire any anatin'ny arrondissement samy hafa any tsy avy amin'ny partiako grave ane zany ninina zany tianao projet ako any amin'ny 2e arrondissement le maire ao tsy ray parti amiko satria zany mety hoe parti madinidinika zany za fa tiam-bahoaka de lany le maire ao zany ohatra tsy ray arrondissement tsy ray parti amiko tsy ray antoko amiko sady tsy makasitraka ana hitsipaka andeharanao blocage le maire ao amin'le 2e arrondissement mety zamba tianao projet goavana be ao amin'le 2e arrondissement fa satria tsy manana élu tsy manana olom-boafidy ao amin'le 2e arrondissement de bloqué ao zany ny asako nieritreretiny teo anivon'ny tompona ndraiky mpanjakana ave zany tamin'ny karakara ny lalàna io zany ohatra vitsivitsy teneniko anareo zany tena grave nefa ny ohatrany hoe avelavelatsika mangingina fotsiny za aloha kosa aloha eto ninina olazaina de misaotra n'Andriamatoa Ramarsaona mihitsy mba nyteny hoe io kosa tena tsy azo ekeny io resaka fizarazarana n'Antananarivo io ary za mankaherany le mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra hoe zay kosa de tsy anaiky an'io satria io zany zao ny conseil de gouvernement de fa milaza aminareo fa hozarain'ireo mpiasa ireo nareo mpiasa ireo zany hozarazarainy isaky ny arrondissement ary hitako mitompona an'le mpiasa ahoana tokoa ary moa zany ny eto amin'ny boriboritany faefatra ohatra tsy mba manana ny potentiel ny any amin'ny boriboritany fahadimy na ny boriboritany fahenina ny eo amin'ny boriboritany voalohany ao misy tsena be ohatra misy ny pochara o misy ny petite vitesse o misy ananalakely ao misy amin'ny pavillon premier arrondissement reo zany hoe na ny abatsena miditra isan'andro ary de fa miditra amin'ny commune zany fa ahoana zany any amin'ny 5e arrondissement zay tsy mba manana tsena mety tenareo ny etratrany olona manakarena indray ny any miditra fa tsy hitovy zany le fidiram-bola
raha budget autonome tokoa zany mairie ary aza donona fa zay le article nivakiko anareo teo hoe commune urbaine de première catégorie à part entière ny mairie d'arrondissement anana ny budget autonome nisy zany hitantam-bola manokana izy zany amin'ny commune urbaine azy tsisy idiran'le commune lehibe aty atapony tsisy idiran'ny fitondram-panjakana fa zay vola miditra ao aminy andoavany ny karama mipiasa mpanjakana mipiasa amin'ny commune miasa ao aminy mipiasa amin'ny mairie miasa ao aminy ka hoana raha tsy mahaloka karama tokoa zay nge hitako mitombona nge le fitarainan'le piasa e tsy mitovy ny potentiel andreo mairie d'arrondissement miisa enina ireo fa le izy zany tena tikano tsy tikano ny tena mariny atao le mety aminareo le izy atao tsy mety amin'le herinareo le izy misy mieno ataonay foana ny anay any le manahirana amin'ity fitondram-panjakana ity de eo ny idirako amin'le ohatra moa zany ty moa mbola velabelaritsika ombenombeny ty lalàna ity satria betsaka ny azo resahana mikasika aminy fa mba tiako resahana anareo kely zany ao anatin'le izy eo manko ny idirako zany amin'le farany alohan'ny andraisantsika ny antso antarby de eo ny idirako amin'le zavatra natsidiko taminareo teo hoe ny zavatra mihitsy zavatra misy zany tamin'ny rara mampifanolana ny ataontsika hoe microcosme politique any frantsany de io hoe lalàna loi Macron io azaveko aminareo vetivety le loi Macron rehefa aveo fa ny ady hevitra mitranga zany mikasika azy io de ny hoe misy fanovanovana tsy fanovanovana eny fanovana maromaro zany nety ny gouvernement tany valsa zany fitondram-panjakan'ny François Hollande zany ao anatiny io lalàna loi Macron io ka le lalàna zany raha ohatra hoe zohina tsotsotra zany le izy de manova zany amin'ny ankapobeny zany de manova ino moa zany ny frazy zany manova ny fomba fahazaran'ny frantsay zany eo amin'ny asa anisan'izany ohatra ny nanapahany io lalàna io hevitra zany hoe lasa miasa alahady zany ny frantsay de am'ireny faritra nantsony hoe ZTI zone de tourisme zone touristique internationale zany ohatra ny Paris ohatra ny hoe Bretagne zany Paris any misy Paris any Frantsa misy any Mont Saint-Michel de reny zany zao destination touristique internationale ohatra hoe ny any Marseille ohatra zany hoe le toerana misy fitsidiana zany hoan'ny mpizahantany manerana an'izao tontolo zao akoatrany hoe Paris moa zany ny tena malaza fatatsika ny Tour Eiffel ny Champs-Élysées Arc de Triomphe sy ny sisa fa misy toerana betsaka zany de am'ireny le antsona zany na faritan-jareo amin'ny teny vahiny hoe zone touristique internationale zay ny filazana azy de misy disposition manokana zany ohatra ao anatin'io lalàna Macron io zany hoe am'ireny ZTI reny dia misokatra alahady zany ny commerce na ny fivarotana mba ho an'le mpizahantany mba mampiditra vola zany ho an'le firenena frantsay ohatran'izany ihany koa no ny dekreteny zany hoe misy toerana zany tsy maintsy atao miasa rehefa alahady ohatra hoe ny zone touristique ozy zone commerciale zone touristique internationale de ny commerce de gare connaissons une grande affluence zany hoe ny fivarotana any amin'ny gara ihany koa zany na garana machine io garana train io na aéroport isan-karazany zany ka hoe na hoe zone manodidina an'le aéroport zany ka be da be ny fifamezivezen'ny olo de atao miasa lahady zany ny commerce sy ny fivarotana sy zay activité mampiditra vola amin'ireny toerana ireny zay ohatra anisan'ny fanovana zany anisan'ny réforme goavana zany entiny ty loi Macron ity zay no mahatonga ny sasany amin'ny ity mba ohatrany hoe tsejatsiatra fa mety hoe tsy de misy idirana zay mahatonga sasany amin'le antoko ankavanana zany mahita hoe somary loi de droite ihany ty loi Macron ty rehefa zohina de hoe zareo amin'ny eran-kavia gauche raha ny mampandany azy sy manolotra azy sy namolavola azy de ohatra nita hoe loi de droite aza donona manko fa any Frantsa ny antoko socialiste zany miezaka zany ohatrany hoe mampiena ny fiasana zany ary ny antoko ankavanana ndray zany idéologique zany zavatra teneniko anareo zany resaka hoe foronan-kevitra politika zany ny antoko ankavanana ndray zany de hoe miasa foana ka raha ohatra zany manapa-kevitra ny fitondram-panjakana frantsay zay antoko ankavia amin'izao fotoana izao hoe atao iasana ny andro alahady any Frantsa de ohatrany hoe foronan-kevitra droite zany zay entiny izay
zay mahatonga ny débat ny France hoe c'est un peu une loi de droite zany io loi Macron io fa ny tena namaika ny François Hollande sy Manuel Valls de hoe mitotongana be le toe-karena zany mila boostena zany le croissance mila boostena zany le activité mila amprisiana zany le activité commerciale zany hoe le activité mety hidiram-bola sy mamorona asa zany ho an'ny vahoaka frantsay zay zany le tiana tenenina ao anatin'izay lalàna loi Macron zay amin'ny ankapeny de mandray ohatra anankiray azao ao anatin'ny loi Macron io dia misy le nataony tamin'ny teny vahiny hoe le secret des affaires hoe mafisina ny secret des affaires misy sehatra sasatsasany zany azonao tazomina tsy ambaratelo amin'izay resaka fandrarana izay fa tonga de niarany tsangana daholo ny mpanao gazety rehetra sy le nantsona amin'ny teny vahiny hoe lanceur d'alerte hitanareo neny hoe blogueur amin'ny internet sy ny sisa ireny nitsipaka an'le hoe azasinany zany secret des affaires izany fa tokony mangarahara daholo ho azony rehetra daholo ny information rehetrarehetra sous la pression de la presse no nitsindry zany nataony ny mpanao gazety frantsay sy reny le blogueur lanceur d'alerte ireny zany de ny foanany gouvernement tatao anatin'le projet de loi ilay hoe secret des affaires zany hoe ny affaire rehetra de tokony ho ala disposition ny mpanao gazety daholo ny fahalalana ny vaovao zany zao tena mafinaritra mihitsy ny mieritreritra an'izany ray aloha ny mafinaritra de hoe droit à l'information ny olona tsisy hoe tsy ambaratelo de tsy azo avoaka fa ny faharoa ihany koa de hoe mieno an'ilay vahoaka zany le fitondram-panjakana frantsay ka rehefa nisy pression be avy amin'ny mpanao gazety sy avy amin'ny lanceur d'alerte de nofanany disposition io disposition anankiray tao anatin'le lalàna io ohatran'izany le ohatra ny raisiko anareo teo fa sao am'izay zany le adevitra mitranga zany eo amin'ny zareo frantsay zany mikasika an'io lalàna io amin'izao fotoana izao nitsipaka zany ny partie any gauche zany mahita tokoa hoe ohatra ny tena lasa mirona makany amin'ny hery-ankavanany loatra tsika amin'ity lalàna loi Macron tika de noho izany aleo re tsy andany an'io de voantso am'izay zareo le hoe gauche frondeur zany ny filazazana hoe une partie de frondeur PS zany PS parti socialiste zany ny olana nefa zany vo nisy an'ireo fronde ny parti socialiste reo nisy ampahany tamin'ny hery-ankavia zany zay tokony anohana ny gouvernement anana ny gouvernement le maro anisa zany nitsipaka an'izay lalàna izay sahirana amin'izay zany Manuel Valls sy François Hollande tao anatin'le mpandaninan'le loi Macron de nandeha ny kajikajy de raha ao manko tena kajikajy mihitsy hoe raha zao de olana ianna sy anna ifidy ianna sy anna manohitra ny UMP ray manontolo moa de efa manohitra voalaza ihany koa fa ny ELV zany Europe Écologie Les Verts zany ohatra de manohitra ny UDI zany ohatra de laza fa hoe anohitra une partie de une partie manohana an'le lalàna de rehefa natao daholo zany kajikajy taremarika ara matematika de hoe mety sy ho lany io lalàna io raha hoentiny eo anivony any tamin'ny era-pirenena hatramin'ny omaly arivo zay débat zay tao France tapilary ny domy François Hollande sy Manuel Valls ka tena nanapa-kevitra zany hoe ty lalàna ty tsy maintsy ataontsika zay fandanina azy satria manko mba famenarana ihany koa zany hoe tsy lany lalàna entin'ny fitondram-panjakana zany hoe entiny le dirigeant mihitsy zany le antoko ao anatin'ny fitondrana mihitsy zany tsy lany nefa ny anisany mba réforme goavana apetraky ry zareo zany hoe ampiroboroboana indray an'izay varotra izay satria crise ara-toe-karena goavana be ny frantsay amin'izao fotoana izao de tsy maintsy lany ty ozy Manuel Valls de nandresy lahatra eny zany Manuel Valls andreo le antsoina hoe parti frondeur ireo zany le antoko reo le mpikambana ao anatin'ny antoko socialiste député reo resahandreo hoe tsy andany an'le lalàna ireo fa ohatrany tsy nety resy lahatra ireo de nianiera ny François Hollande sy Manuel Valls zany de recours à l'article 49.3 de la constitution io article 49.3 de la constitution de milaza manao hoe manana fahefana zany ny fitondranam-panatanteraka hampanakery avy hatrany lalàna anankiray tsy mandalo eny amin'ny solombavam-bahoaka fa tsy maintsy ankatoavin'ny conseil des ministres io zany le ohatrany teneniko anareo teo aty amintsika zao de le hoe mandray didy pitondrana tsy didy pitondrana fa ordonnance moa inona amin'ny filazana azy lalàna fehizoro manao légifération par ordonnance zany président de la république aty amintsika azo atao zay fa efana omeny lalam-panorenana amina cas exceptionnel natranga manokana de ohatran'izay ihany koa io article 49.3 en constitution io constitution frantsay io hoe afaka mandany zany afaka avy hatrany de mampanakery lalàna anankiray tsy mandalo eny amin'ny anty amin'ny era-pirenena na any anivon'ny parlement mihitsy satria manana sénat moa ry zareo ny gouvernement rehefa tena tsy hitany Manuel Valls tsony ny hevitra de hoe j'engage
mampiasa zany article 49.3 en constitution kanefa io article 49.3 en constitution io de mametraka mazava koa hoe tsy de hoe zany hoe afaka manao zay tiany atao le fanampanatanteraka zany ange lesona azotsika ianarana daholo tsy hoe de tena hoe afaka manao zay tiany atao hoe afaka mandany lalàna zany tsy mandalo eny amin'ny antemieram-pirenena amin'ny fanampanatanteraka de manao zay tiany atao fa mbola milaza io disposition constitutionnelle io hoe fa raha ohatra kosa misy ny motion de censure 24 heures ao arinany le nanaovana n'lay fandanina ny lalàna teo anivon'ny conseil des ministres de miantona indray aloha zany io lalàna io ary jerevana aloha le motion de censure raha sanatria ka mipasy le motion de censure de tsy maintsy mametra-pelana ozy ny gouvernement zay le hoe il engage sa responsabilité le premier ministre français engage sa responsabilité fa raha ohatra zany ka tsy lany le motion de censure de am'izay fotoan'izay izy mijanona au premier ministre ary manakery avy hatrany le lalàna nametraka ary motion de censure ary zareo amin'ny erakavanana ny UMP zany misy tarihany Nicolas Sarkozy reo manko zany ny adversaire politique foana en France zany ny ankavy sy ny ankavanana de nametraka ary zany fitsipahapitokisana ny premier ministre Manuel Valls zany Nicolas Sarkozy sy ny ekipany ao anatiny antemieram-pirenena mahafinaritra ny demokrasia any zareo ohatra zany io tsy misy hoe fidina tablette de ndao andany an'le motion de censure io tsy misy hoe zaraina vola de amena sakafo be de hoentina any ampefa manao fety firevirevenana hoentina any amin'ny hôtely etsy ampefilo etsy na hoentina ery amin'ny restaurant ery de zaraina vola de mena an'izao de ampitambazana 4 de fidio le motion de censure na fidio ty loi Macron ty tsisy an'izany ny endry zareo fa ny azy tena débat mihitsy hoe ahoana raha ohatra ka resy lahatra na tsy resy lahatra ny député ka hifidy na tsy hifidy an'izay motion de censure izay zay zany le zavatra mitranga ao anatin'le adevitra any France ankehitriny raha sanatria zany ka ho lany le motion de censure zay manomboka androany moa zany de ho débat be any France zany io ka raha sanatria zany ho lany le motion de censure io de tsy maintsy miongana zany Manuel Valls tsy maintsy miala zany Manuel Valls amin'ny prime ministre inona nefa ny tambony zay tsy ny tambony fa mifetraikany zay marefo zany le fitondram-pantsay marefo zany le fitondram-panjakana frantsay ary marefo ihany koa François Hollande satria aza donona fa Manuel Valls angeny tena mba pilier nampatanjaka an'le fitondram-panjakan'ny Hollande tany France tany zany hoe tena adevitra goavana be fa mahafinaritra ny filalaovan'ny zareo ny demokrasiany zay zany ny tena tenenina ao anatin'le izy hoe ny fomba filalaovan'ny zareo an'le demokrasia tsisy resaka vola fa tena conviction fotsiny de zao koa ny mahafinaritra anankiray misy ampahany betsaka tamin'ny eran-kavy tsy nandany an'io loi Macron io kanefa kosa raha hoe misy motion de censure de tsy afaka andany motion de censure ihany koa zany hoe tsy afaka irona mankaty amin'ny eran-kavanana de ohatrany hoe ny ELV ny écologiste indray zany zao de miteny hoe miantso ny gouvernement izahay resserreo na hoe tambary indray ny gauche fa tsy mety motion de censure io tsy afaka anongana Manuel Valls mihitsy zany satria ianao antoko akavy ka taminao aza ny lalàna n'olona niny le antoko akavy eo amin'ny fitondrana de ianao tsy afaka andany ny hevitra ny antoko akavanana mihitsy zany hoe tsy afaka anao motion de censure zany ny avy eo anivony Europe Écologie Les Verts ohatra zany ny écologiste na ihany koa ny centriste gauche UDI ohatra zany na ny zao ny zavatra mitranga zany am'izao fotoana zao de hoe ahoana indray zany zao ny kajikajy ara-politique kajikajy ara-taremarika ho an'ny fampandaninana tsy an'izay motion de censure izay fa hitanareo am'izany le discipline de parti na nanohitra n'le loi Macron azy zareo écologiste tsy afaka andany motion de censure ary zay zany zao ny débat hoe reo le parti le ampahany nanao fronde zany na nanohitra ny ty loi Macron teo amin'ny antoko akavy zay andany an'le motion de censure ary ve de misy milaza hoe io ny parti andany io ny parti tsy andany zay zany zao ny débat ka sa raha azonareo le hoe se mafinaritra zany rehefa tena milalao ny demokrasia tsisy resaka vola sy mba tena efa civilisé ny olona fa tsy babakoto ohatrany aty amitsika mafinaritra rehefa mba tonga sainany io zany ny débat ny olona any hoe ty misy lalàna anankiray inona daholo ny recours ara-démocratique azonao ampiasana amin'iny zavatra iny na ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ny mpanohitra ihany koa fa ny mpanohitra manana fomba tsara azo ampiasaina ao ampelatana motion de censure
ary nampiasain'ny eran-kavanana zay de mandeha ny débat hoe mbola eken'ny olona sa tsy eken'ny olona tsony zany Manuel Valls. Ary Manuel Valls mohatra ny somary nanao défi zany hoe j'ai du carburant pour continuer, zany hoe mbola manan-kery tsara, mbola matanjaka tsara anoy. Ka de zay no mahatonga iongagé ny responsabilité. Ohatra ny raha tsorina zany hoe matoky izy fa tsy iongana eo amin'le gouvernement te. Satria raha iongana izy de fa nampandre izy andreo parti socialiste reo aza dinoina fa misy affaiblissement considérable ozy zay mihitsy ny terme nampiasainy tamin'ireo le eran-kaviro zany. Raha sanatria ka ray tsy lany ty lalànty, raha sanatria ka mipasy ny motion de censure de fa tsy misy stabilité zany ho an'ny chef de l'État, ho an'ny François Hollande zay vao maika hiasahirana amin'izy efa tsy tian'olona io, fa tsy stabilité ihany koa zany ho an'ilay chef de gouvernement. Any zany le débat mitranga amin'izao fotoana izao any Frantsa, fa ho arahantsika akaiky moa fa hoentiko aminareo zany mety ho valin'izay hoe vote-na motion de censure zay raha mipasy le izy na raha tsy mipasy ihany koa le izy amin'izao ao anatin'izay débat any Frantsa ankehitriny zay.